antsika rehetra tonga eto amin'ity resadresaka ity avy avy ny orana dia mandehandeha mora aty amin'ny tômôbily. Misy an'ity namana vahiny filôzofy ity dia miresadresaka eto zay dia alatsiny ohatra ka misy bruit fa avy avy ny orana. Salama daholo. Miravanao Andriamatoa Martin Razafy Ndriatsara. Inona aloha ny vaovao e? Ny vaovao tsy dia misy fa dia mahafinaritra ny mahita ny orana avy mahavelobelona ny zava-boary katran'ny orana iny. Tonga dia fanontaniana voaloha iresaka fomba malagasy tsika. Inona moa zany zao ny tena fomba malagasy? Zay zany tena fanontaniana. Inona zany tena azo amaritana hoe fomba malagasy ankoharina amin'ny ataontsika hoe fomba vahiny? Tena azo amaritana ny antsoina hoe fomba malagasy zany dia ireo fomba mampanao izay tena hoe mampiavaka manokana ny malagasy. Ary izay azo lazaina ihany koa hoe mety hoe iraisan'ny malagasy manerana an'i Madagasikara angamba à peu près. Raha zay no azo ilazana azy. Afaka manome ohatra kely ve? Anisan'izany ohatra ny famadihana. Izao dia anisan'ny fomba malagasy anankiray izay iraisan'ny Madagasikara iray manontolo fa ny endrika anaovan'izareo azy rehefa mamadika no tsy mitovy fa samy manana ny fomba fanaovana azy. Ohatra zao ny any Sainte Marie zao rehefa mamadika dia ohatran'ireny archéologue ireny dia alaina ilay taolana dia fafana amin'ny pinceau dia alamina tsikelikely dia fonosina vaovao. Ny any Betsileo zao rehefa mamadika dia tsisy hoe alaina fotsiny taolana fa ilay vovoka sy taolana miaraka fonosina anaty lamba indray. Vitanina lamba vaovao ny lazana dia fonosina. Ohatran'izay. Izay zao ohatra anankiray mampiavaka ny Madagasikara. Zao azo lazaina hoe fomba malagasy. Areo izay resaka famadihana izay, ahoana ny hevitrao amin'ny resaka fifandraisany hoe raha jerena resaka finoana kristiana? Ny finoana kristiana sy ny famadihana. Voalohany aloha sasan'angy samy hafa ilay izy. Famadihana dia resaka kolotsaina zany izy io. Resaka kolotsaina ary nivadika ho voliaina teo amin'ny tantara malagasy. Izany hoe voliaina ilay izy satria efa mahakasika ny fomba fijerin'ny malagasy ny tontolo misy ny fanahy, ny tontolo ifandraisan'ny olombelona sy ifandraisan'ny olombelona amin'ny tontolo tsy hita maso. Zay no efa mahalasa voliaina ny famadihan-drazana eo amin'ny malagasy. Izany hoe ho an'ny malagasy rehefa maty ny olombelona dia tsy hoe tsy hita intsony, tsy hoe miataka tanteraka amin'ny velona, amin'ny tontolo velona, fa mbola afaka manelanelana manelanelana ny velona sy ny zanahary. Zanahary moa no antsoiny malagasy hoe Dieu zany raha ohatra terme filozofika no ilazantsika azy. Dia zay zany ilay hoe famadihan-drazana. Ny resaka religion kosa dia tsy tena tafiditra tanteraka ao anatiny antsoina hoe kolotsaina sy voliaina fa tafiditra kosa ao anatin'ilay hoe finoana. Finoana izay efa mivoatra ho lasa institution na rafitra anankiray manana ny lalàna mifehy azy, manana ny fitsipika fampifehezana ao anatiny. Izay zany ny religion zay. Famadihana sady tsy religion no tsy fivavahana fa voliaina ilay izy amin'ny malagasy. Maro maso ny tena hoe tsy tokony hamadika ny kristiana raha ohatra ka hoe resaka finoana sy resaka ataontsika hoe rituel zany satria raha ny baiboly zao milaza hoe tsy misy ifandraisany intsony ny maty sy ny velona. Ahoana ny fahitanao azy hoe ny kristiana ve mbola tokony hamadika sa tsy tokony hamadika? Raha ny fahitako azy aloha dia tsy misy olana na raha mamadika ny
kristiana satria ny antony voalohany aloha raha tsy resaka afa-tsy ny malagasy tsika dia malagasy aloha ianao zay vao kristiana taty aoriana ny kristianisme dia fomba mpivavahana fomba ara-pinoana noentin'ireo tandrefana tany amintsika ka ny maha-malagasy aloha ny taloha zay vao ny maha-kristiana fomba fijeriko zany eto dia fomba fijery laika tsy misy fitsarana na fanakianana na inona fomba mampanao samihafa eo amin'izao tontolo izao fa fomba fijery laika tsotra tsy mirona amin'ny antso na amin'ny aroa dia zay no mahatonga ny amin'ny teny hoe isika maha-malagasy atsika izay aloha no taloha zay vao kristiana avy eo ka raha ny tokony ho izy ny fomba mpivavahana noentin'ny kristianisme dia tsy tokony handrava an'izay efa maha izy azy ny malagasy efa niainany nandritra ny taona rivorivo maro ny fandimby teo amin'ny nosy malagasy zany fa tokony izay fomba mampanao vaovao no hiezaka inona moa zany fazana hiezaka hanaraka hifanaraka amin'izay efa misy eo atoerana fa tsy hoe izay efa misy eo atoerana no terena ovaina hifanaraka amin'ny zavatra vaovao vanampidirina azo atao tsara zany ny mampifanaraka amin'ny fivavahana kristiana sy ny fomba mampanao malagasy ka eo mba hitondra soa eo le fanontaniana zany hoe le fivavahana ve no atao misadapta amin'le fomba sa le fomba no tokony misadapta amin'le finoana de zany le fanontaniana ao anatin'ny fomba mampanao malagasy ohatra dia efa nivozana atao anatin'ny fomba malagasy rehetrarehetra tafiditra amin'izany ny famadihana ohatra hoe ny fihavanana ny aina hoe manakasina ny aina fihavanana no vaitohan-draharaha ary eo ihany koa ny fanahy maha-olona efa ao anatiny ao zay dia araka ilay voalazako teo hoe ny razana ho an'ny malagasy dia mpanelanelana entre ny velona sy ny zanahary zany hoe ny malagasy dia efa olona pino efa fa ao anatin'ny malagasy mihitsy ny hoe finoana dia zay zavatra zay zao zay ataontsika hoe soatoavina malagasy ireo zavatra ireo dia azo trandrahana dia ampifanarahana amin'ny soatoavina nentin'ny kristianisme satria ny kristianisme koa dia manana ny soatoavina tafiditra ao anatin'izany ohatra hoe ny fitiavana zao no anisan'ny soatoavina voalohany indrindra amin'ny kristianisme dia azo atao ny mampivady an'izay tanteraka ny fomba mampanao malagasy misaotra amin'ny hevitra ao manao faingo kely moa tsika dia miverina eo antsika amina loha hevitra be dia be dia tiano aloha zay fa mbola avy any ny orana mandra-poana vetivety mandram-piono tafaverina vetivety tsika rehefa avy nanao faingo kely miaraka amin'ny loha hevitra maromaro any tsika fa aza miala nareo tonga dia fanontaniana manitikitika atsika zany dia resaka fanompo-tsampy zany hoe ahoana zany ny maro mantsy milaza hoe manompo sampy zany ny malagasy marobe ny fomba malagasy hoe lazerena amin'ny fomba fijery kristiana dia zavatra rehetra fomba malagasy zany dia azo jerena hoe fanompo-tsampy sy fanompoana andriamanitra hafa dia antanitsika ny hevitra ny namantsika amin'izay hoe ahoana ny fomba fandinihany an'izay zavatra izay anao ary ny sehatra ny malagasy raha ohatra ka manao an'ilay famadihana ohatra satria famadihana moa zany no tena resantsika eto zany raha manao ny famadihana izy manao ny fombafomba rehetra mikasika an'izany mikarakara ny razana ny taolambalo sy sisa dia tsy misy resaka hoe fanompona mihitsy ao anatiny aloha tsy hoe manompo an'ilay raha tenentsika hoe ny ray aman-dreny ohatra no avadika ny ray aman-dreny zay efa lasa korazana tany dia tsy hoe manompo na ohatra hoe mivavaka amin'iny tsy marina zay fomba fijery zay fa ny ataon'ny malagasy amin'ny fotoana iny dia manome haja kosa
ary noho ilay finoana malagasy ary ny finoana dia azadino fa tsy azo tosoina ny finoana tsy misy finoana na ahoana ka ho tenena hoe diso zany finoana zany satria ny finoana tsy ao anatin'ny kategorian'ny diso sy ny marina no misy ny finoana fa kosa ao anatin'ny kategorian'ny hetsika ny asa tao zany hoe ny finoana dia zavatra hery anaty manosika ny olona hanao asa hanao action zany ka tsy tsaraina amin'ny hoe diso sy marina ny finoana fa tsaraina kosa amin'ny hoe misy vokany sa tsy misy vokany eo amin'ny fiainan'ny olona ka zay mahatonga na miteny hoe tsy resaka hoe manompo tsy sampy ho an'ny malagasy tsy sampy ny ray aman-dreny efa lasa korazana fa razana dia eo zany mbola mila jerena manokana koa zay mikasika ny temina hoe razana zay fa mety ho lava be fa fidiniko fotsiny hoe razana eo amin'ny malagasy tsy sampy mihitsy tsy hoe razana mira sampy fa razana ho an'ny malagasy dia mbola mijanona hoe ray aman-dreny lasa koa razana zany hoe niakatra amin'ny niveau ambonimbony kokoa ilay ray aman-dreny aloha dia avy eo rehefa lasa korazana izy dia miakatra ny niveau ambonimbony kokoa lasa mpanelanelana eo amin'ny velona sy ny zanahary zay moa zany le finoana malagasy dia mahafinoana azy tsy anjarantsika no tsara tazona fotsiny tsika hoe na ny mahasoa mety misy koa fahendrena ao amin'ilay izy fa anjarantsika mahita hoe zay no napetetiny tolo dia zay no niankinany talohan'ny natongavan'ny kristianisma zany ny fantaniako zao somary mety hoe sarotsarotra mety hoe manelingelona fa fantanikana izy kristianisma zany tonga teo amintsika moa zany zay vao tonga ny finoana hafa zay zany zay vao nafantatra finoana hafa na dia efa nisy any ary ny finoana mahamalagasy amin'ny resaka zanahary sy ny mpanandro sy ny tariny fantanina fotsiny hoe mety amintsika ve le kristianisme zay zany no fantanina voaloha ataontsika fijery eo amin'ny sosialy ohatra na fijery ara-toekarena fa tsy fijery resaka religion sendra ohatra hoe boudisme ary ohatra mety amintsika na hoe ataontsika hoe inona zany tena finoana mety amin'ny malagasy fomba atsika ny fomba malagasy raha ny fomba malagasy no entina mijery an'ilay izy dia za mahita hoe mety amin'ny malagasy ny kristianisma fa somary azo lazaina hoe mampalahelo amin'ilay izy dia isika malagasy ihany no lasa mandiso an'izay fijery zay amin'ny alalan'ny fiheverana fa tsy mety mifanaraka amin'ny kristianisma ny fomba mampanao tsika malagasy zany hoe isika indray matetika no lasa manao tsinitsinina ny fomba mampanao tsika dia milaza hoe ario any ny fomba mampanao malagasy fa leo mijanona fotsiny amin'ny kristianisma nefa mandringa zay zavatra zay satria ny matoa misy ny kristianisma tsy afaka hiaina ny tena soatoavina voziny raha tsy eo ny olombelona le olombelona nefa dia eo le fahasamihafana ara-kolotsaina eo le fahasamihafana ara-piaviana ara-pomba mampanao sisisa ka raha le olombelona malagasy no hiainan'ny fomba mampanao kristiana dia tsy azo esorina le hoe olombelona malagasy dia le kristiana fotsiny no ajanona eo fa mandringa izy amin'izay fotoana izay araka volazako teo hoe mila olombelona miaina azy le soatoavina kristiana ka ny malagasy maha olombelona malagasy azy dia efa nanana ny soatoavina ny ihany koa izy ohatra resaka fihavanana fifanampiana taotrano tsy vitandrery ny firaisankina no hery izy sisa zany rehetrarehetra zany dia mety mifanaraka fomba mampanao kristiana ka mety amintsika le izy na tsy hijery ny lafiny ara-pinoana aza fa hijery ny lafiny fampandrosoana lafiny fanatsarana ny fiarahamonina dia tena mety tanteraka le izy raha ohatra ka voatrandraka araka ny tokony izy zany hoe tsy atao mifanohitra fa atao mifamena dia raha voatrandraka araka n'izay fomba fijery zay le izy ka miara-miasa tanteraka ny mpanabe ara-pinoana kristiana sy ny mpanabe ara-politika sy ny ara-pomban-drazana sy ny fitonam-panjakana dia afaka manao zavatra tsara ny malagasy
raha tsy resaka fotsiny zao resaka fanatsarana fotodrafitrasa na fanajana ny fotodrafitrasa zay efa misy eo reny zavatra ireny iny raha tena voizina ao amin'ny malagasy ka tena averina indray le hoe fomba mampanao malagasy le hoe nanontainombo mivadika aza tsisy naka sy akambana amin'ny fomba fanao kristianina hoe aza mangalatra ohatra na hoe tiavina manao tahaka ny tenanao dia tena tokony hitondra zavatra tsara be zany fa ezaka le izy ezaka tokony ho atao fa amiko le izy hoe tena fameno ary mahatsara ny malagasy ya dia misaotra amin'izany hevitra mahafinaritra zany a jaratsika mandray a jaratsika mandinidinika fa tapitra hatreo aloha izay momban'izay resaka fomba malagasy a maro any mbola zavatra tokony resahana fa azantsika eo aloha izay a dia kopakopa-tanana indray a dia manaraka indray zao raha tompoko